Olizana ao anatin'izay lafiny toe-karena izay ihany isika nampahafantarana teo anivon'ny foibe ny toeran'ny banky iraisam-pirenena tetsy Anosy ny vokatry ny fanadihadiana natao mahakasika ny angovo eny anivon'ny tokantrano maherin'ny 500 fanadihadiana izay niarahana nanao tamin'ny Instat sy ny komite teknika ity fanadihadiana ity. 50 faingo 300 ny tokantrano izay nanaovana fanadihadiana no manana herinaratra ao atokantrano. Raha ny fampafantarina izay natao teto anivon'ny banky iraisam-pirenena ny alakamisy lasa teo. Ny tsara ho faritana aloha dia ny mahakasika manokana an'ity ankety dia ankety mahasehaka fotsiny toerana rehetra tratra ny tambazotra ny telefona finday zany izy ity. Iny vokatra azo hoe ny atsasaky ny tokantrano gasy zany no mampiasa elektricité ao an-tranony. Fa raha ohatra ka raisina amin'ny atao hoe référence hafa amin'ny antotanisa avy amin'ny Instat ohatra dia eo amin'ny 450 ka hatramin'ny 500 isan-jato eo no manana elektricité raha eraka Madagasikara. Zany hoe na misy tambazotra na telefona io na tsy misy. Zay zany ny zavatra tsara marihana aloha. Anisan'ny sakana rano volaza ny fahefa-mividy. Ny tena obstacle voalohany zany hoe ny fahafahan'le olona miditra am'izay zany hoe ny ahon'ny te fantran'le olona voalohany zany hoe le pouvoir d'achat-n'le olona mihitsy zany tsy afaka mahazo an'ilay herinaratra satria misy ny frais de raccordement tsy maintsy aloha ary ambony frais de raccordement misy koa zany le hoe fanjifanan'le jiro izay tsy maintsy mbola ho alohan'ny olona isam-bolana. Ireo zany ny anankiray voalohany zay. Ny faharoa dia am'izay le mbola hoe mahavitsy ny tambazotra jirama zany mbola tsy mahenika Madagasikara ary tsy ahenika Madagasikara satria betsaka amin'ny faritra izay tsy ho azon'ny tambazotra jirama. Izy io zany ny tena marina zay ny zavatra misy atsika aloha dia ny tena ngeda be le éloignement na hoe le fahalavirana le toerana ipetrahany io satria any amin'ny ambanivohitra any tsy tokotoko be le faritra zany ohatra hoe misy tanàna kely eto dia re lavitra indray vao misy tanàna kely dia tsy tokotoko be le olona zany fa tsy mivangongo amin'ny toerana anankiray. Ohatra mivangongo ny olona zany amin'ny toerana anankiray dia mety moramora koa mitondra ny jiro amin'ny faritra iny. Ny fanadihadiana natao dia mba hijerena ny lesika ahitana ny fepetra tokony ho raisina izay mitondra amin'ny fanatsarana. Nisy ihany koa ny fanadihadiana natao teo amin'ny resaka fitaterana fa fanontaniana andrana no napetraka ary mbola isy ny étude hafa ho tanterahana.